Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Iompana amin'ny fanarenana ara-toekarena sy fametrahana ireo fotodrafitrasa maharitra ilain'ny vahoaka ny vola mitentina roa amby telopolo sy telonjato tapitrisa dolara azo avy amin'ny FMI raha nambaran'ny Flo Andrajoelina androany nandritra ny fahatongavany teny Ivato. Hanafatra sambo lehibe roapolo ihany koa ny fanjakana hitaterana PPN. Miverina mirongatra tato atiny ny tranga tsy fandriam-pahalemana amin'ny alalan'ny fanendana eto andrenivohitra eny amin'ireo tsena toerana vitsim-pandala ary elakelan-trano amin'ny ankapobeny no anatanteran'ireo totakely ny asa ratsiny raha nao anatin'ny fampalalam-baovao ny fijoroana vavolombelona ataon'ireo voendaka. Miata avokoa ny fampadihana-draharaha sy ny asa rehetra eny anivon'ny Oniversite ny Fianarantsoa nanomboka androany vokatry ny fitokonan'ireo mpiasa ny mpandraharaha ary ny CSS any an-toerana. Miandro ny famalina ny fitakiana izy ireo vao manohy indray ny asany raha ny fanazavana azo. Niakatra valopolo hatrany amin'ny roapolo amin'ny zato isanjato ny vidin'ny voninkazo amin'izao fotoana izao. Saika ireo fampiasa fanaingona trano fandraisana lanonana no tena nahitana fiakarana izay. Anton'izany fahavitsiny ny mpamboly voninkazo nandritry ny fotoanan'ny fiboahana raha ny fanazavana azo. Maresaka iran'ny sampirenena tamin'ny alalan'ny fitsapan-kevy vahoaka ny totsainan'ny alahady teo no nahalan'ny endrika amin'ny fanekenan'ny fanambadian'ny olona mitovy fananana any Suisse mananjo ananjanaka ihany koa izy ireo. Ny andidiny ireo avetrany. Fanaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia iompana amin'ny fanarenana ara-toekarena sy fametrahana ireo fotodrafitrasa maharitra izay ilain'ny vahoaka ny vola izay mitentina roa amby telopolo sy telonjato tapitrisa dolara azo avy amin'ny FMI raha nambaran'ny Flo Andrajoelina tamin'ity androany ity nandritra ny fahatongavany teny Ivato hanafatra sambo lehibe roapolo ihany koa ny fanjakana hitaterana APPM raha fanambarany. Henri Florian. Androany maraina no nigadina teny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina sy ireo delegasaona niaraka taminy rehefa avy niatrika ny fivoriam-be ny firenena mikambana ny herinandro lasa teo. Fahombiazana no ho azon'ny Madagasikara nandritra ny ditany ivelany raha nambaran'ny Flo nandritra ny tafa izay nataony teo am-pahatongavana. Ho an'ny tetikasa teleferika manokana hamahan'ny olona ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra ny fisiandra ny fanazavana. Tetikasa lehibe hitondra fanovana goavana eo amin'ny fifamoivoizana sy eo amin'ny fiainan'ny mponina eto an-drenivohitra ity tetikasa teleferika ity satria dia fotodrafitrasa amatanteraka ny olona ny fifamoivoizana na ny désengorgement en Antananarivo. Ary ity tetikasa ataontsika ity dia afaka mitatitra olona 40 000 personnes. 40 000 mantsy olona ho taterina isanandro amin'ny teleferika zay dia mba te an-tany fantarina kely aho hoe que demande le peuple. Inona indray moa no angatahany akoatran'izay ary tiako ny manamarika fa tafiditra tanteraka ao anatin'ny viny sy ny asa fampandrosoana entina navozana ny tanàna mba hifanaraka amin'ny toetrandro moderna ity tetikasa teleferika ity. Ankoatra io, hiompana bebe kokoa amin'ny fametrahana ny laharam-pahamehana ilain'ny vahoaka malagasy sy ny fotodrafitrasa maharitra ihany koa ny ampiasana ilay vola azo avy amin'ny FMI na ny Fonds monétaire international mitentina roa amby telopolo sy telonjato tapitrisa dolara. Fanao ny fitahin'Andriamanitra dia nahazo n'izao fanampiana goavana be izao isika ary afaka tonga dia ampiasaina avy hatrany fa tsy miandry afaka herinandro fa nahampitso atsika hoe zao ny ilay tonga dia ampiasaina nandritra ny fionana fa anatanteraka ireo anateterana ireo matetikasa fampandrosoana io fanampiana azontsika io izany hoe ho atokana amin'ny fotodrafitrasa ara-tsosialy mahakasika ny angofo azo avozona ny rano
mialy amin'ny tsy fanzavitsakafo ny latina fa indrindra ho an'ireo asa fampandrosoana rehetra voafaritra izay no rafetantsika nandritra ny colloque pour l'émergence du sud. Tiako manamarika fa tapaka tamin'izany fa tsy ho ampiasaina mihitsy amin'ny fampidonandraha zay tsy ho hita zay mivaingana sy mivetina izany fanampiana izany fa tokana tanteraka ho amin'ny fametrahana fotodrafitrasa maharitra mitondra vokatra azo sapahitanana sy ny masoan'ny vahoaka malagasy. Ankoatra ireo voalaza ireo, tsapan'ny fitondram-panjakana ny olona ny vahoaka amin'izao fotoana izao manoloana ny fisontry ny vidim-piainana. Nanapa-kevitra ihany koa ny fanjakana malagasy fa hanafatra sambo lehibe miisa 20 hitondra ireo PPN avy any ivelany ho eto Madagasikara araka ny nambaran'ny filoha Rajoelina Andry nandritra ny lahateny tsy teny vato tamin'ny fahatongavany androany. Ny fivoriam-be fa 770 ho an'ny firenena mikambana tany New York izay tontosany herinandro lasa teo no fivoriam-be voalohany natrehan'ny filoha Rajoelina Andry taoriany voafidy azy ho filoham-pirenena. Tombony lehibe ho an'ny Madagasikara ny fahazahoana ny vola fanampina avy amin'ny FMI raha nambaran'ny lohan'ny Madagasikara teo aloha Sylvain Rabetsarony. Ankoatra n'io dia fitantanana gabo raraka izay nataony mpitatana teo aloha no nahafatin'ny Air Madagasikara raha nambarany hatrany fanadina. Ilaina ny fifantohana amin'ny fanarenana ny lafiny ara-tsosialy sy ara-ekonomika indrindra fa taoriany ny fiparitahan'ny valaretana COVID-19 raha ny fanohan-kevitry ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana. Zava-dehibe ho an'ny Madagasikara ny fahazahoana ny vola fanampina avy amin'ny FMI raha ny fanohan-kevitry ny loholona ny Madagasikara teo aloha Sylvain Rabetsarony. Betsaka ny mpitondra sy ireo nomena fahefana no miezaka mitady vaholana ho an'ny vahoaka malagasy raha ny nambarany hatrany. Vokatry ny dian-tany moa zany dia betsaka ny voandalana. Tsy tena hoe voandalana fa tena foto-dafitrasa mihitsy zany no hampiovan'ny fiainana malagasy. Dia ilay olona mitsikere mampalahelo ny toetratsika malagasy nofatitana tsy ilay malagasy zany dia tsy miasa fa manakina fotsiny. Dia ny farany angamba dia hoe izay manao ihany mahazotriny fa aleo manao izay tsy manao. Ny resaka politika zany nge zavatra amin'izao fotoana izao politika amin'ny fivoarana amin'ny foto-drafitrasa ny fitoloana ny fambolem-bary nao lalana nataony ministra ady io vita ny lalana mitsikera nefa vita le lalam-baovao foronitra dia tafavoaka ny amilotony tamatavy taloha adin'ilay sasany. Nanamafy hatrany ity mpanao politika izalolo ny Madagasikara teo aloha ity fa vokatry ny gaboraraka izay nataony mpitatana teo aloha no nahatonga ny atrosany Air Madagasikara mitentana $70 tapitrisa. Mitombo hatrany io ary mitombo tahaka izany ihany koa ny fahampotehany ity kompania ity. Rehefa Air Madagasikara indray fitantanana ny totoa tao nahafaty Air Madagasikara io tsy fatako inona ny tao anatin'ny lohan'ny mpitatana tamin'izany fotoana izany fa Air Madagasikara aloha dia tena mampalahelo nisy fanarahana gabo raraka tao izay nahatonga ny Air Madagasikara tokany troso asy ireny olona ireny mba mieritreritra fitiavana vahoaka sy ny fitiavana firenena fa dia amiko izany olona manao foana dia mampalahelo ilay izy amin'izany fotoana izany dia manarina n'ilay izy dia nipiasa mampalahelo so mitaraina hoe hikatina velorina sa hijanona amin'izao ihany. En tout cas nisy fitantanana gabararaka hatramin'izay tsy hoe Air Madagasikara fa tsy Airmady ihany fa ireo société d'État rehetrarehetra ireo. Aiza ve tsika dia firenena ilo continentsika mampalahelo ange zany tsy manana sambotsika naray ropilany no bloqué daholo. Mila ezaka lehibe avy amin'ny tompona andraikitra izay nametrahana fahefana araka izany ny fampandrosoana ny Madagasikara raha ny fanehoan-keviny hatrany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy maintsy ho raisina ny fepetra entitra amerenana ny filaminana eto amin'ny firenena ho ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement nandritra ny fidinana ifotony izay nataony tany amin'ny faritra Menabe sy Melaky. Gaetan Andriatsilavo. Taoriny ny fitsidiana ny faritra Androy nanohy ny diany tany amin'ny faritra Menabe ny délégation notariany Premier Ministre ary nijery fotony ny zavamisy ao Morondava mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ka tsy maintsy isy ny fanapahan-kevitra ho raisina manoloana izany. Tsy misy zavatra mandamitra izany raha tsy misy antony manokana. Izay ny antony natokana.
ary tsy neto a Menabe ihany fa meko no miara-mandinika an'izany atsika ary tsy maintsy misy fanapahan-kevitra maro raisina aorinan'izao satria tsy azoko ekena tena tsy azoko ekena mihitsy ny toejavatra ohatran'izao fanambarako ombenobiena fa firenetsika mipetraka eo ambany fitariana andriamatofonan'ny republika izay mametra mazava tsara fa tsy tokony isy zany firongatry ny tsy fandriam-pahalemana zany. No teheviny ihany koa ny tokony tohizan'ny fiaraha-miasan'ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry ary ny olom-pirenena rehetra amin'ireo mpitandro filaminana ahafahana mamerina ny filaminana ao anatin'ny fotoana fohy. Nanamafy ny Prime Ministra fa ny fandraisana andraikitry ny tsirairay amin'ireo sehatra rehetra ampihodinana ny faritra no ahafahan'ny fitondram-panjakana mijery vahaolana ho an'ny fampandrosoana ny faritra tsirairay avy. Ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana, isan'ny ady tsy maintsy atao ary mila arahi-maso akaiky ihany koa ny fandorana ala sy ny doro-tanety, ny tsy fanaran-dalàna ataon'ireo orinasa vaventy sasany amin'ny fanangonana akora fototra. Tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia miverina mirongatra tato ato ny hatranga tsy fandriam-pahalemana amin'ireo lalana eto andrenivohitra amin'ny alalan'ny fanendahana izany. Eny amin'ireo tsena toerana vitsim-pandalo elakelan-trano amin'ny ankapobeny ho anatanteran'ireo totakely izay asa ratsiny izay. Ary ao anatin'ity fanadihadiana tena ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo voaendaka. Abrahama Randriamanana. Toy izay ny zavanitranga teny amin'ny manodidina ny Andravoahangy tokony ho tamin'ny Sivorala na Omaly Alahady. Raha ny hita amin'ny horonan-tsary nalain'ny olon-tsotra, lehilahy miisa roa no lasa sibatra ny fanendahana nataon'ireo mpanendaka miisa 3. Tsikahatra tato ato ny fisiana fitarainana mikasika ny trangana ny fanendahana amin'ireo toerana samihafa eto andrenivohitra. Tsy mifidy toerana ary tsy mifidy ora ankehitriny ireo totakely amin'ny fanatanteran'izy ireo ny fanendahana. Isan'izany ny trangany Soe teo Analakely ny farany herinandro lasa teo raha ny nambaran'ny olona voaendaka nanaovana ny fanadihadiana. Teo Analakely teo tokotokony entre tamin'ny 5 ka hatramin'ny 5 sasany teo le izy dia miondrikondrika nijery lamba dia n'ilay vehivavy anankiray moa zany no tonga dia azony le telefona dia nenahy le vola taty amina voatazika any dia misy telefona lasany tany dia narahako avy aty amin'ny esplanade taty izy dia feo izy niody nanakany amin'ny pavillon dia nanaraka moramora dia mifazy tsy hitany hoe tsisy nanaraka ohatran'ny hoe olona mpandeha tsotra dia nijanona izy dia tonga dia nanala akanjo aloha izy dia dia nitazomiko ny anankiray avy ireny le telefona ao vao nahita an'iny hoe io ry zalahy to dia tambaro izy dia le anankiray vao nahita an'iny dia nitsoaka dia moa le anankiroa ny teny hoe tonga le sy dia ataovy atava tonga dia ataovy atamba fa tsy afaka eo izy natsipony le telefona dia ndanao izy risany mandeha fa aloha anaty dia nijanona teo dia mifamonta moa izy tsy navomisy izy voafona izy tsy mitondra fitaovam-piadiana raha mitondra fitaovam-piadiana izy mety afaka kokoa ny zavatra niseho telefona le vehivavy sy misy telefona anankiray zany lasany zalahany. Manana ny paikady ny entiny arovany ny tenan'ireo mpanendaka mandritra ny fisamborana azy ireo raha ny fanazavana. Dia noho ny voa izy dia lasa izy nitsoaka amin'izay avy eo nitsofoka tany amin'ny pavillon tany dia tratrako indray avy eo dia nentiko mivoaka taty Analakely dia tonga teo amin'ilay mpivarotra teo dia miantso vonjeo le ry comme quoi zany hoe lasa zany ireny nanendaka anazy vonjeo ozy izy fa zavy noho nyty vondreo fa njavy vonjeo nyty dia tonga dia nitangorona be le mpivarotra sy ny tarin'ireo dia hoe fa ahoana dia hoe vonjeo ozy izy fa zavy noho nyty le mpivarotra indray zany miteny hoe avelao izy ozy izy fa ianao hoe adala mampalahelo izy fa zao dia zany indray moa zany mila hoe hitambaran'le mpivarotra mindrana telefona mindrana ana tsisy mety mampindrana ny olona dia miantso vonjy hoe tery mba posa hitondra ty moa le ry moa zany sady manohatra sy ny tariny eny an-dalana tsisy mety manampy ny olona. Miverina eny amin'ny fiarahamonina ireo voaroaro io mpanendaka raha misy ny fifampirarahana. Eo koa ny fisintomana ny fitoriana azy ireo eny amin'ny mpitandron'ny filaminana raha ny nambaran'ny voaendaka nanaovana ny fanadihadiana hatrany. Rehefa tonga taty amin'ny polisy dia natao ny fanadihadiana sy ny tariny dia navady indray hoe zay sisa no fankalala fa aloha zay sisa miresaka fa tsisy anona hony ameno ondra zay 10 alina fotsiny aza manao an'izany fa izy io manambady amanjanaka izy io mbola tsy ampitoana zany teneny taty dia nainao ara zany kaka fotsiny hoe lasa tsy ampitoana indray hoana izy no tonga taty nefa mipoziny ary apozina olona efa rangaby hoe atao amin'ny polisy moa miteny hoe raha mbola azo atao izy ne mifanaraka dia
Izany mifanaraka dia koa nisy olona be dia be micontacte anao hoe vao endaka tamin'ny andro alahady iny efa ny totalité ny zavatra nalainy zareo sy very teo Analakely teo zany ho raha veriny dia possible mivoaka izy dia soroko ny fitoriana dia sady de toute façon izy tratra bodiompy no sady koa izy mbola misy hoe tentative d'assassinat dia ianao hoe zany ozy izy teny hitory hatramin'ny farany dia io arahako hatramin'ny farany ho any ana dia zay toy anany dia tsy maintsy anaraka hatramin'ny farany fotsiny asa fa fotsiny zany ianao hoe amin'ny fito sasany eo dia tena hoe raha azo ataony tsy mandeha amin'ny aty partie amin'ny pavillon aty dia tena tsy mandeha mihitsy raha azo ataony hoe miaraka amin'ny olona foana rehefa mandeha dia aleo miaraka amin'ny olona foana. Tao aorian'ny fipaharian'ny vaovao mikasika ity trangana fanendahana ny teny Analakely ity, nisy ny fepetra noraisina mpitandro ny filaminana, isan'izany ny fitadiavana ilay vehivavy niaran'ny fanendahana, teo koa ny fitazonana ilay lehilahy voasambotra ho nanatanteraka ny fanendahana. Tamin'ny maraina teo ny antso ny komisaria nantany hoe ianao hoe le tao amin'ny Facebook anisan'ilay voentaka dia niteniko zareo hoe tongava aty mametraka plainte dia nakany ny tenako tamin'ny roa teo dia voray tsara aingana tsara ny fandraisana milamina tsara na tamin'ny enquête sy ny sisa raha ny tokony ho izy dia rapitso no miakatra fitsarana ny raharaha ary hitako hoe tena aingana tsara zany le izy. Hitondra fanazavana mikasika ny trangana fanendahana ny eo anivon'ny polisy-pirenena Rahampitso raha nanontanian'ny mpanao gazety androany itsy ankilany miantso ny tompona andraikitra namafy ny fanaraha-maso sy ny fametrana ny fandriam-pahalemana ireo mponina eto andrenivohitra. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia miato avokoa ny fampandehanan-draharaha sy ny asa rehetra eo anivon'ny Université any Fianarantsoa nanomboka tamin'ity androany ity vokatry ny fitokonan'ireo paty sy ny CSS any an-toerana miandry ny famaliana ny fitakiana izy ireo avao manao ny asany indray raha ny fanambarana natao Henri Floreo. Nanomboka androany miato tanteraka ny asa rehetra eo anivon'ny Université ny Fianarantsoa ao Andrianjato ao mbola mitohy ny fitokonan'ireo mpiasa mpandrarana ny PAT. Mitokona ihany koa ireo mpampianatra pikaroka araka ny fanambaran'izy ireo ny zoma lasa teo. Mikatso avokoa ny fampianarana sy ny fanaovana soutenance eny anivon'ny Université ny Fianarantsoa Andrianjato. Ny fitakiana maro samihafa no anton'izao fitokonana izao raha ny fanazavana. Dia maninaitra ny ministera zahay satria dia tompona andraikitra feno ny ministera mpiay amin'ny olana mety hitranga amin'ny fandraisana ireo promotion roa ireo satria ny fanapahan-kevitra ny raisina izay manilika ny fandraisana andraikitra ho aty amin'ny université sy ny établissement izay miakina tanteraka amin'ny fahafahan'ny établissement ny andraisana ny promotion anankiroa ka mety iseho ny olana amin'ny faniliana mpianatra sy ny mety sy ny taona fotsy ho an'ny mpianatra sasany satria dia tsy mitovy ny fahafahan'ny établissement tsiraidray amin'ny fampiarana ireo promotion roa ireo. Manao antsoava amin'ny tompona ndraiky mpanjakana araka izany izy ireo mba amahana ny olana misy. Manaitra ihany koa ny ministera tompona andraikitra hitady vahaolana mahakasika izany. Mahakasika ny fanamboaran-dalana kosa indray dia vita hatrany amin'ny 1,900 ny fanamboarana any am-pahandalana miala eo Ambatobe miazo an'Anala Mahitsy tafiditra amin'ny fanatsarana ireo lalana mampifandray ny rokadiny arivo raha ny fanazavan'ny ministera ny fanajarenan-tany izay misana ny asa. Miantarandriana. Tahaka izao ny lalana miainga Ambatobe miazo an'Anala Mahitsy amin'izao fotoana izao. Manakaiky ho vita ny fanamboarana ny am-pahandalana. Toy ny fanatsarana ireo lalana mifandray amin'ny rokadiny arivo, nanatotosana ny tetikasa na mafisana ireo lalana mampifandray amin'ny fotodrafitrasa amin'ny lalam-pirenena Indy izay nataony fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajarenan-tany sy ny fananantany sy ny agence routière. Zao izy aloha lasa tsy manino lasa vetivety zany dia ny azo filazana dia anasembako ny anay ara zao varavarana semba misy amin'ny lalana le ratsy be dia tototona foana le izy dia tapaka ny seza tapaka ny resoro dampo manamboatra foana isan-kerinandro fa amin'ny mbola tsy vita. Mahafinaritra le izy satria tsy dia mijanona ny tômôbila tsy dia mitohana be ny embouteillage ny ata amin'ny kapitoanazy ata misy garage zay dia ao ambany le izy dia lavatavaka io indray arakaraka ny fandehanana aloha hoe konan'izay 15 minutes raha mandeha mora konan'izay 10 minutes raha mandeha mafy aratomba aloha tsy mijaly be ny tômôbila ny patron mo tsy sahirana be keo ianao mialaala le lavaka fa mba mandeha normal.
mizara efatra mazava tsara ny fanavaozana natao. Ny miainga eo amin'ny sampanana Ambatobe mivoaka Analamahitsy mirefy iray faingo 7 kilometatra. Miainga eo amin'ny rond-point Nansana mivoaka amin'ny lalam-pirenena faharoa Ampasapito mirefy iray faingo 570 kilometatra. Fahatelo, miainga eo amin'ny sampanana Ambatobe mandalo amin'ny lycée français mivoaka amin'ny lalam-pirenena fahatelo eo Analamahitsy ary ny farany dia ny lalana Maremasay miainga amin'ny rond-point Andranombevava mivoaka eo Akorondrano route hydrocarbure izay mirefy 2,1 kilometatra. Tonga eto fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny sehampiariana voninkazo eo ihany koa ny tontolon'ny fitaterana rehefa avy eo ary. Reko manolotra ho anao concert roa lehibe sady hafakely ao amin'ny arena Ivandry concert VIP ny zoma 20 octobre amin'ny Vadoral. Concert amin'ny lehibe ny alahady 10 octobre amin'ny 3 ora folakandro. Iraina aminareo ireo hira nampiray antsika hatramin'izay sy ireo hira vaovao koa. Tsy hitovy amin'izay efa fahitanao iseho io. Tongava daholo. Sponsor officiel, Telma, Chill Citron. Sous le haut parrainage du président de la République de Madagascar, André Rajoelina, sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, Tsai Christian, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et la région ITAS vous présentent Journée internationale des régions, deuxième édition dans la région ITAS. Du 30 septembre au 2 octobre 2021 à l'hôtel Eucalyptus en Péfi. Partez à la découverte de la région ITAS, sa culture, ses plus beaux paysages et sites touristiques. Profitez de prix promotionnels sur les produits locaux, les excursions et les tarifs d'hébergement. Journée internationale des régions à Ampéfi, un rendez-vous à ne pas rater. Infoline 034 05 557 26. ITAS, cœur de Madagascar, ouverte à l'émergence de la génération future. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity tsy izany fa Rajerinera Adriana izay tompona ndraiky eo anivon'ny Alliance Française n'Antananarivo na ny AFT miarabanao tonga so atao anatin'ny fampalalam-baovao. Misy ny etsika izay karakarainareo avy amin'ny AFT inona afaka lazalazanao misy kokoa ve mahakasika izay? Ie, faly miarabanao, faly miaraba mijery ihany koa. Tonga eto indray izay avy amin'ny Alliance Française n'Antananarivo iresaka ilay etsika antsoina hoe Salon de la Gastronomie andiany fafito izy izao ary arahana miasa amin'ny Telma Madagascar. Io Salon de la Gastronomie io dia atao ny fatelopolo ny volana septembre, ny voalohany ary ny faharoa ny volana octobre ao amin'ny Alliance Française Andavamamba ihany. Dia inona daholo ary ny hita ao anatin'izay hoe Salon de la Gastronomie izay amin'ity taona ity? Amin'ity taona ity zany isy karazany roa ny fandaharana, isy ireo fampiratiana ireo sakafo izay efa nazatra antsika nandritra ny andiany enina lasa, fa amin'ity taona ity izy isy ny atelier sy ny conférence iarahana amin'ny Organisation internationale de la francophonie eo amin'ny resaka art culinaire, dia isy ihany koa ny atelier iarahana amin'ireo chef mpanao ny chocolat satria journée mondiale du chocolat ny 1er octobre, dia ny 2 octobre kosa dia iarahana amin'ny ambassade d'Espagne amin'ny thème hoe cap sur l'Espagne izay ianarana ny fandrahoana paella sy ny tapas. Fa ankoatran'izay mianatra izay ihany koa dia isy ny dégustation gratuite amin'ny fotoana io. Dia isy ihany koa ny kilalao izay azahoana loka maro be isan-karazany, dia izany rehetrarehetra izany amin'ny sarany arivo ariary fotsiny amin'ny Salon de la Gastronomie io. Dia iza daholo ary ireo hoe olona tianareo hoe ho tonga zao ny olona rehetra afaka tonga amin'io? Afaka tonga daholo ny olona rehetra, entanina daholo ny olona rehetra ho avy na ankizy na lehibe. Tsy ho diso anjara amin'izany ireo tia misakafo sy ireo izay te hianatra an'izany fomba fandrahoana sakafo izany satria isy izay rehetra izay amin'io Salon de la Gastronomie io.
Ny amaranantsika anazy ary afaka mafisinao ary fanentanana mahakasika an'ity etsika ity. Ie, entanana zany isika rehetra ny fahatelopolo ny volana septembre, ny voalohany sy ny faharoa ny volana octobre amin'ny Alliance Française Andavamamba fa hisy salon de la gastronomie izay iarahantsika tia sakafo sy te hianatra sakafo amin'io fotoana io. Eto Ampamaranana dia misaotra antsika rehetra tongava maro amin'ny salon de la gastronomie dia misaotra betsaka ny Telma Madagasikara izay panohana trany ny etsika ataon'ny Alliance Française n'Antananarivo. Ankatrana vahiny tato anatin'ny sampana fampalalam-baovao sy nitondra ny vaovao tsy tsara ho fatrana mahakasika an'ity salon de la gastronomie ity. Eny ary misaotra betsaka. Zay mahakasika ny fanentana fiakarany be amin'izao fotoana izao ny vidin'ny voninkazo. Saika ireo fampiasa amin'ny fanaingona trano fandraisana lanonana no tena nahitana izay fiakarana izay anton'izany moa ny favitry ny mpamboly voninkazo nandritra ny fotoanan'ny fiboana raha ny fanazavana azo miantarandriana io. Hatramin'ny fatapetrany famiana ara-pahasalamana, ny tombony lanonana samihafa tahaka ny fiançailles, mariage sy ny sisa. Niakatra nanaraka izany ihany koa ny vidin'ny voninkazo fampiangona mandrina 100 izay fiakaran'izay. Misy fiovana kely ihany zany tao aorianan'ilay confirmant satria le mariage taloha tao anatin'ilay confirmant reny nijanona daholo. Dia rehefa tapitra le confirmant teo dia izay ilay olona vao somary manao an'ilay mariage. Ohatra izao ohatra hoe voninkazo any amin'ny salle zao misy mandraindray kely dia décoration ana tomobile. Raha ohatra izao taloha eo amin'ny 700 eo na angalana anazy dia izao izy nefa lafa 500 sy 1000. Misy izao le voninkazo majinijinika reny ohatra hoe gypsophine na le fotsifotsy kely reny dia godesia, marguerite. La elona koa izy zao niakatra ny vidiny. Raha 10,000 zao izy nangalanay anazy taloha dia niakatra eo amin'ny 7,000. Io zany ny andavanandro ohatr'izao zay tsy dia malafo fa rehefa tonga ny azo masy sabotsy vao misy mpanjifa maromaro kely amin'ny décoration mariage sy salle ary fiangonana. Le décoration reny zany tena nisy mividy dia ny kahiem reny zany tena hoe lafo mahitsy ny voninkazo ny avy any amin'ny potony. Sekady zany fakanay any eny 125 fakanay zao. Nefa 50 taloha. Hatrany amin'ny potony io fiakaran'ny vidin'ny voninkazo io hatrany ny fanazavana. Somary niakatra zao le fangalanay an'ilay izy eny amin'ny tatsa dia tsy dia mahazo tombony firy zany satria lasa le mpamboly zany lasa metrehatra be an'ilay izy noho izay mpiantoka amin'izao satria le nisy an'ilay confirmant iny dia le vidy sy zany tatranam-boly dia izay no nampiakatra an'ilay taraina mividy satria izy atao alohan'ilay confirmant reny izy zao efa nakadevi dia mora le izy nefa rehefa nisy an'iny confirmant iny dia tsy maintsy najanona le mariage dia tao aorianan'ilay confirmant dia niakatra le izy dia taraina ihany zany le mpanjifa hoe maninona miakatra le izy nefa zany le mpamboly efa lasa vitsy kely izy mamboly an'le izy amin'le misy an'ilay confirmant iny dia tsy maintsy mitady ny sakafo isan'andro. Ny orchidée no isan'ny lafo indrindra amin'ny fanaovana décoration ho an'ny lanonan'ireny araka ny nambaran'ny mpivarotra trany. Raha toa 10,000 ariary no nividianana ny iray tamin'ny voninkazo nodikeny amin'ny mpamboly teny aloha. Lasa 7,000 ariary izany amin'izao. No tanterahana omaly kosa ny Global Ismaili Civic Day andro natokana anaovana asa soa ho an'ny mpiarabelona etsika maro moa ny nentina namariana izany teto Antananarivo sy Toamasina ary Mahajanga ka eto Andriatsilavo. No tanterana omaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fandraisana anjara amin'ny fanaovana asa soa sy ny fiarovana ny tontolo iainana ary adinina amin'ny valanaretina COVID-19 niarahana tamin'ny fikambanana Sia Imami Ismaili. Firenena misy 540 no nakalaza izany ary isan'izany ny eto Madagasikara. Fampitaovana ireo mpanasalamba manerana ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra no natao. Fiara-miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Mikasika resaka hygiène fahadiovana dia misy sahirana koa olona reo dia hoe ny fandraisana ndraiky toa zany dia fanadiovana n'le torana fanasan-damba dia sy famatsiana ny fitaovana zany ho an'ireo olona reo sady manao miarovana amin'le tsy fandaniana fotsiny ny resaka rano mba hitsojovana ny rano zay iara-mahita ny fahasahiranana amin'le resaka rano amin'izao fotoana zao dia mba anatsarana n'le fiainan'le olona zay mivelona amin'io asa io. Sy ny sikoveta misy 530 isaky ny boriboritany no nozaraina, ny ampiko fafa sy angady. Manala fahasahiranana ary manampy betsaka amin'ny asa fidiram-bola
ny fanampiana tahaka izao hoy ireo mpisitraka. Satria tena anisan'le tena toerana sahirana be indrindra le mpanasalama dia tena faly dia faly mihitsy zany izay mpanasalama hoe manisy olana tsiaro na meko veta sy teo satria reto raha ohatra lambola tena tsy azo e satria na lamba sasana ary amin'izao tsy dia misy mpanakarama tsoy satria vola tsisy dia ny tena olana indray zany amin'izao le resaka savony ka dia makasitraka izay reto fa raha mbola misy mifahatsiarovanareo manaraka mba hampisavony raha mba azo atao. Fikambanana manokana miforona atao hoe sohimbonana karakara fanasoavam-bahoaka eto amin'ny faritra misy anay faritra fahaefatra sy fahatelo sy fahaefatra dia ny fanatsarana ny fanasana lamba zany a fisotrony rano ary ny fanariany rano sy ny lalakely dia mety aminay zao ka misy any mba ho avy indray manaraka tompoka. Ankoatra ny fanomezana sy ny fampitaovana, nisy ihany koa ny fanomezan-drano nataon'ireo mpilatsaka an-tsitrapo. Zava-dehibe ho an'ny mpiaramonina sy ny ain'olombelona ny fanomezana raha. Anatin'ny fiaramonina dia misy moa fitenenana amintsika hoe fatatraha ka ny fanomezan-draha voalohany aloha raha resaka jerentsika amin'ity resaka ady amin'ny resaka Covid ity iara mahita fa ny hôpitaly rehetrarehetra zany misy tsy fiampina zany ny fanomezan-draha eto amintsika ka fandraisana andraikitra izy io fandraisana andraikitra ary fandraisana anjara mba satria vody aina izy io mba mamonjy ny ain'olona izy io zany tsy hoe Ismaili Civic Day androany fotsiny tokony atao fa zavatra tokony atao averina au moins indray mandeha isan-kenimbolana raha azo atao mba hoe mba hitsonjovan'ny fiarahamonina zany amin'ny resaka fahasalamana. Ankoatra ireo, nisy ihany koa ny fanomezana akanjo sy ny fampitaovana ary ny fizarana PPN teny amin'ny akany avoko Ambohidratrimo. Tsy ny teto Antananarivo renivohitra ihany no nankalaza ny Global Ismaili Civic Day, nahitana hetsika maro ihany koa ny tao Toamasina sy Mahajanga. Raha ny fanazavana, efa nisy ny fambolen-kazo vaobe nataon'ny fikambanana ny volana febroary lasa teo. Mbola itony hetsika ary ezahana hitatra manerana ny nosy. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia tsy tokony ohatran'ny 20 cm ny avon'ny entana hoentin'ny fiara taxi borosy iray rehefa hiala eo amin'ny toby fiantsonana izy ireo ary tokony ara-dalàna avokoa ny taratasy rehetra raha toa ka tsy mahafeno ireo fepetra ireo tsy mahazo manao ny adiany avy hatrany ny fiara iray namina Ravelorsion. Tsy maintsy mandalo fitsirihana na ny contrôle de départ mialohan'ny hiaingana ny fiara iray eto amin'ny fasan'ny karana. Isan'izany ny fijerena ny antota taratasy sy ny ahavony entana ho amafisina izany mba hialana amin'ny lozam-pifamoivoizana izay efa nateti-pitranga tato ato. Ny zavatra kina amin'ny taxi borosy mivoaka manifold aloha voalohany indrindrana feno tsara araka sy tokony fenona ao anatin'ny rehetrarehetra ao. Ny entana hoentina dia firana tsy mihoatra ny 0,80 mètre na 80 cm. Verifena amin'izany misy amin'ny mpandeha voaka eto hatramina zazay tsy maintsy voasoratra anaty manifold. Ny kodiarana malama dia tsy ekena fivoahana eto. Misy avy hatrany ny fepetra ho raisina raha toa ka mandika ireo lalàna ireo ny fiara iray koa tsy afaka manohy ny diany avy hatrany. Ka makontrôle au départ anazy dia vao mento eto ilay tomobile zany dia matokony raha ohatra ka misy zavatra tsy mafena ilay fepetra eo dia eo ihany izy dia efa manavoatra nono voalohany. Raha ohatra ka tena tsisy hevitra dia eo ihany dia mamindry afita amina fiara hafa mety amina coopérative ray ihany. Ny tsy fampiny torimaso, ny fahavesarany entana, tsy fahatomombanana ara-teknika ary ny afainganam-pandeha ireo rehetra ireo isan'ny antony mahatonga ny lozam-pifamoivoizana miseho etsy sy eroa ka tokony hitandrina ny tsirairay. Tontolon'ny fitaterana izay hatrany dia ny fahateren'ny lalana lanjan'ny entana hoentina ireo no isan'ny mahatonga ny lozam-pifamoivoizana mitranga indrindra amin'ny lalam-pirenena fa fitorany fanadinana natao tamin'ireo mpitatitra fiara vaventy. Tokony isy ny fanaramaso entitra raha ny nambaran'izy ireo nambina Ravelorsion. Tsy voatery olana ara-teknika na tsy fahatomombanan'ny fiara no miteraka lozam-pifamoivoizana. Misy ny olana roa no mety mahatonga izany raha ny fanazavan'ireo mpamily fiara vaventy. Araka ny nambaran'izy ireo hatrany, tery loatra ny lalana amin'iny lalam-pirenena fa fito iny. Zany olana tsy mety vova rehefa miresaka fotoana fanjakana ianao ny lalana tery. Dia raha tsika ilay arenina sety tena tery. Dia zay zany ve iandrasana isoloza foana voandray mesure ohatra ny vazana marary eo.
misy loza foana voana mesure amin'ny fanjakana ana lehibe an'ireny lalana ireny. Faharoa ny problème faharoa dia ny lavaka. Misy lavaka amin'ny sisina lalana. Lalana arendritra be dia be an'izay. Mandeha le tomobile miala an'ilay lavaka, soit izy tonga dia mahazo an'ilay lavaka dia manao accident, soit izy magnitsy an'ilay lavaka. Zay zany ny tanana fotoram-panjakana misy ny atao fa ino moa zany misy efa misy vola budget anaovana traité rapide tokony jerena reny lavaka izay amin'ny lalana eny. Faharoa tokony andinika fotoram-panjakana ana lehibe ny lalana izay misy eto Madagasikara. Raha ho an'ireo mpamily fiara vaventy mpitatitra entana kosa tsy voara-maso ny lanjan'entana tokony hoentin'izy ireo ka tokony hoentitra ny fanaraha-maso ataon'ireo tompon'andraikitra. Faharoa ho an'ny colis tokony jerena manokana koa kan izy ireny satria eritrereto nge ny colis anankiray misy mitondra 4 tonnes 3 tonnes dia tokony jerena koa izay poids zay hoe atraizany tena satria raha nahitantsika talohan'le tamin'iray volana telo volana accident le mpitondra entana ihany koa dia samy tokony alaja le lanjan'ilay vesatra satria raha ohatra ka tsy mifanara-maso ny olana ny contrôleur atraizany corruption. Io zany ny olana ho anay jereko ivelany hoe raha misy zavatra tsy mety Madagasikara afaka miteny ve anao afaka manara-maso ve. Tokony hamafisina trano ny fanaraha-maso ho an'ireny fiara vaventy mpitatitra entana ireny ary tokony ho hisy ny fanabeazana ny lalana etsy ankilany hamafisina ny ady amin'ny kolikoly araka ny fanazavan'izy ireo hatrany. Lafy vaovao hafa kosa indray dia natomboka tao Antsirabe androany Atrikasa antsina ny plan d'action national de la résolution 1325 izay mifototra amin'ny fitakinan'ny zo ho an'ny vehivavy sy ny fandriam-pahalemana. Akolo TV Antsirabe. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy an'io teto amin'ny renivohitra Vakinankaratra ny Atrikasa izay mahakasika ny fanitsina ny drafitr'asa nasionaly na ny plan d'action national de la résolution 1325 femme paix et sécurité. Mifototra indrindra amin'ny fitakinany fametrahana ny zon'ny vehivavy sy ny filaminana ary ny fandriam-pahalemana. Maro ireo mpiantsehatra nandritra izao Atrikasa izao, nahitana ny solotenan'ireo ministera isa-tsokajiny, ny fiarahamonim-pirenena sy ireo tompon'andraikitra ifotony avy eto amin'ny tanàna Antsirabe. Votoatin'ny Atrikasa ny famolavolana ny fametrahana ny teti-bola iasan'ny tetikasa mifototra amin'ny fitakinany zon'ny vehivavy amin'ireo sehatr'asa rehetra. Efa tamin'ny 7 izy io no efa vita fa ny fanitsiana ireo sehatr'asa maromaro mifandraika amin'ny fisahanan'ireo ministera isa-tsokajiny no atao eto dia ny fametrahana ny teti-bola manandrify an'izay tetikasa izay mba hahatanteraka ilay antsoina hoe femme paix sécurité na vehivavy filaminana sy fandriam-pahalemana. Raha tsaroantsika tsara nisy fotoana tany amin'ny 20 tany nisy ny antsoina hoe RSS dia anisany sombony ao anatin'izay réforme sécurité izay zany ity plan d'action national résolution 1325 ity. Mandritra ny 5 andro no anatanterahana ny Atrikasa eto Antsirabe renivohitra. Andrasana aorian'izay ny fananana ny drafitr'asa efa misy teti-bola izay ny volavolany ireo mpiantsehatra. Ary rehefa mivoaka ireo drafitr'asa misy teti-bola io dia isy ny fiantsona ireo mpamatsy vola rehetra izay isalahy sy farimbona amin'ny fandraisana an-tanana ny fanatanterahana n'izay drafitr'asa nasionaly izay. Maresaka iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny fitsapahan-kevim-bahoaka ny toto-tsainan'ny alahady teo no nalan'ny eny amin'ny faneken'ny fanambadian'ny olona mitovy fananana any Suisse mananjo ananjanaka ihany koa izy ireo fanadina. Manaiky ny fanambadian'ny olona mitovy fananana ny Suisse izay ny vokatry ny fitsapahan-kevim-bahoaka ny toto-tsainan'ny alahady teo. 2.3 ny mpifidy no nifidy ny eny izany hoe 4.900 ny mpifidy. Arak'izany ankoatra ny fahafahana manambady mahazo manangan-jaza ihany koa izy ireny ary afaka manao ny procréation médicalement assistée ny vehivavy roa mivady. Raha toka nisy ny nifidiny ny eny, tetsy ankilany ny tokony akosa ireo nifidiny tsia ary nitaky ny fanajana ny zon'ny ankizy. Zon'ny ankizy izay tokony anana ray sy reny hoy izy ireo. Laza koa ireto farany fa mamono ny fisian'ny ray ao anatin'ny fianakaviany izany. I Suisse arak'izany no isan'ireo firenena farany ao Eropa andrefana manaiky izay mariage pour tous izay. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankatrana nanaraka izany ankatrana ihany koa ireo teknisiana rehetra ao ambadika. Soa fa tsara daholo.
TGP Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.